politika sosialy fiainam-pirenena toe-karena zava-misy izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Hatreto aloha dia solombavambahoaka ilay miresaka aminareo, solombavambahoaka ilay manao fanambarana, tsy kandida be ny tanàna. Hatreto aloha tsy manana patron fa malalaka tanteraka amin'ny safidy politika ny gasikara fensoa araka ny fanambarana nataony maraina teny amin'ny Le Pavé Antaninarenina. maromaro moa fanontanianao hoe fanjakana ihany eo ambadika anao. Mba fantatrareo moa ny dilina politika eto Madagasikara. Gasikara ve ambaranareo fa fanjakana no ambadika? Dia anaiky ny fanjakana tsy araka amin'ny Nirimary Gasikara. Tsapasita nefa fa maro ireo mijoro manohatra ny gasikara. Ijoro hatrany isika hoy izy, na eo aza izany ka tanjona ny fanovana miandalana ny fomba fanaovana politika na ny pratika politika eto. Tsy hitady volana no andeha anakeny, tsy anakarena ny andeha anakeny, fa anova izay fomba fanaovana politika izay. Ary raha misy mijoro mpanohatra ny gasikara androany dia tsy manaiky ny anovana izay fomba fanaovana politika izay. Ambarako amintsika fa misy tokoa ny fandragonana fa mijoro. Mampijoro anahy dia misy ekipa reo miaraka amiko. Misy anareo mpanotra andreo izay isorako ireo fikambana sy atao politika maro manotrona anahy androany. Fa misy an'ireo malagasy izay mifidy ato amin'ny boriboritany fahatelo sy ireo malagasy rehetra izay mampahery any amin'ny fatra rehetra. Mijoro amin'ny famarinana ny gasikara. Tsy nanao ratsy gasikara, tsy manana dossier gasikara, tsy matahotra ininona zany gasikara. Mila avadika ho hery ny fanohanana ifanasehoanareo ay ka atsangana ny mouvement gasikara, hoy ny solombavambahoaka voafidy teny amin'ny boriboritany fahatelo. Mouvement gasikara dia efa mandeha amin'ireo arrondissement enina manerana ny Antananarivo. Efa misy olombelona miasa any ary amin'reto ekipa izay tazantsika reto dia efa misy solotena an'ireo isaky ny boriboritany. Izany hoe fandresen-dahatra ny atao dia mirositsika ao anatin'izay nouvelle pratika politika izay mba ahafahantsika manova ny tantaran'i Madagasikara. Mipetraka ho mpampitambatra io ka iantsonany rehetra na ny pomban'iza ianao na pomban'iza na miloko inona na miloko inona. Mandray ny rehetra vonona izahay hoy hatrany ny fanambarana ka ny soan'ny malagasy ny tanjona fa tsy hanomponina na antoko na teratany vahiny, hoy gasikara fensoa. Ny fanaovana politika dia ady hevitra sy fifandresen-dahatra dia miantso izay. Raha misy efa mieritreritra no kandida, raha misy mitovy fomba fijery zany dia andaontsika anambatra ny hery. Matoa ny mouvement anankiray izay tsy maharitra dia zavatra roa ihany. Ny voalohany tsy ny vahoaka ny patron, ny faharoa ny tombontsoa baiko aminy, ary ny fahatelo aloha toky anankitelo dia ny samy teo lohany kera de leadership telo zay zany olona hoe tsy mampaharitra tony mouvement tony. Ny prime ministre zany no ara-dalàna aloha androany, fa ireo mpikambana dia manao ny asana raha ankapobeny, tsy tokony anao fifanarahana else-pirenena akory azy ka hoia hoe miantso ny filoham-pirenena sy ny prime ministre mba hiroso amin'ny fanenjenan-jaza satria lasa kilalaon-jaza ny firenena. Tsy misy olona ve izao fitondran zao, sa tsy manan'olona ve izao fitondran zao. Droit ny vahoaka malagasy no mahafantatra hoe inona no tsy mahamaika ny ananganana ny gouvernemanta, satria na ny décret izay niantso ny mpifidy fotsiny aza dia efa miteraka ady hevitra ny gouvernemanta izay namoaka an'izay. Za mino fa marobe ireo malagasy izay afaka anday toeran'izany ministra izany, fa maninona tsy mitsangana androany fanontaniana no mapetrako tsy manan'olona ve izao fitondran'izao sa inona ny antony mahatonga an'izay. Mety misy ady la politika ve ao, misy fifanarahana ve ao, na misy hevitra tsy iraisana ve ao, satria matoa tsy tafatrangana hatramin'ny androany gouvernemanta dia midika izany fa ho tsy famatorana amin'ny fitantanana ny firenena. Andao ajantsika tiky fanatisme. Ninona nataon'ny olona io dia merci merci merci. Rehefa tsy mety tenenina tsy mety, rehefa mety tenenina hoe mety. Andao ny vahoaka amin'izay ny patron, rehefa miteny ny vahoaka hoe lalana ny tiana eo amboarina fa tsy vavady na transport dia ny vahoaka ny patron. Andao isika moka ny hevitra fahatelo, ny hery fahatelo izy ka ampiseho fa ny malagasy no tompon'ny Madagasikara, fa efa tsy mety intsony ny ady la politika sy ny adin'olona roa efa ho 5 ambin'ny folo taona izao.
hitandreo ery anankiroa fa mitazona be mba enoy fa misy majorité silencieuse eto, misy olona tsy miteny eto, dia ireny no foazana mba horara ikambanana amin'izay Madagasikara fa tsy horara amin'olo mihitsy ka tsy manana eritreritry akory an'izay ambaranao izay soto be rabelanao. Tsy izao araka ny fanambarana teo no havita navitra Madagasikara fa raha isika vahoaka mitambatra dia vitatsika miaraka izany. Milaza ny andray anjara mavitrika moa amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy io ny Mouvement Gasikara. Mazava ho azy fa niteraka resabe sy adevitra ilay fanambarana nataon'ny solombavam-bahoaka Gasikara Fenosoa sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy androany. Eo ireo efa nifidy azy moa sy nanaraka azy hatramin'izay ka mandrisika azy hiroso amin'izay ataony. Fa ireo ihany koa ireo mpiserasera sasany anaty Facebook dia maro no nametraka ahy amin'ny tena ao ambadiky iny fanambarana iny. Nahoana no tsy milaza mazava hoe hanohitra raha te hanohitra hoy ny sasany. Milaza ianao fa tsy mety ny culte de la personnalité kanefa culte de la personnalité io ataonao io hoy ny hafa. Ao koa ireo mpaneho hevitra nilaza hoe izao ny vokany rehefa nitapitapohan'ny vaonanao politika. Nisy moa ny hevitra avy hatrany koa fa hoe sao dia mba ho kandida ben'ny tanàna na tena ho kandida filoham-pirenena mihitsy afaka 5 taona dia mihetsiketsika manangona olona sy mpanohana etsy sy roa ny député Gasikara. Ny hevitra moa samy manana ny azy fa dia ho hita eo ihany ny fivoaran'ny toe-draharaha. Envie d'un PC à prix mini? Pensez à Ketchka.com, la référence du high-tech à prix discount. Dia manao antsoava zany manamafy an'izay antsoava izay hoe tokony nareo anivon'ny commune mivoaka amin'ny fahanginanareo fotoana amin'izao hitondray fanazavana fa nareo mino marimarina fa mahafantatra ny vaovao mikasikan'Andriamatoa PDS. Mangataka amin'ireo mpitantana ao amin'ny CUA mba hanazava amin'ny vahoaka ny zava-misy tena marina. Aiza ny PDS amin'izao? Inona no antony tsy ahitana azy? Hoy Clément Sarary Nirina. Tsy nisy ny fanazavana tamin'ny mpanolontsaina hoe ny antony izao na zaroa no antony tsy mahita toerana n'Andriamatoa PDS fa dia hoe Ramatoa sekretera jeneraly fotsiny no mitarika ny fivoriana. Ny sekretera jeneralin'ny commune no manao ny asa rehetra hoy ity mpanolontsaina ity. Fivoriana roa izao no tsy natrehan'ny filohan'ny délégation manokana niaraka tamin'ireo mpanolontsaina. Raha ny vaovao aloha raha za manokana mampanolontsaina tsy manana vaovao marim-potitra mikasika amin'izay satria tsy nomena communication akory aza izahay. Tsy voatery hitarika ireo fivoriana ireo anefa ny PDS. Fa ny tena mahagaga dia nisy ireo lanonana maro samihafa izay tokony natrehany nefa tsy hita izy. Izy raha teo ihany koa fantatritsika fa ao anatin'ny loko volomboasary dia nisy an'ireny fametrahana samboady ireny ohatra dia efa tsy tazana zany Andriamatoa PDS dia teo ny nanomboka nandeha ny famaofao ny resaka hoe aiza Andriamatoa PDS. Mendrika ny vahoaka Antananarivo renivohitra ny azo vaovao maro-potitra mahakasika ny PDS raha manambitana Richard hoy hatrany ity farany. Ny zavatra resahako kosa nefa mampanolontsaina ary efa nanomboka tamin'ny herinandro lasa nanomboka nampiakapeo mikasika amin'izay ny amin'ny hoe isika tany-tandalàna. Ny commune urbaine Antananarivo tsy afaka mandeha amin'izao fa tsy maintsy misy ny mpitarika. Aza tonoana commune isan'ny goavana indrindra manerana Madagasikara ary renivohitra Antananarivo. Dikan'izay maro be ny fanapahan-kevitra tsy maintsy raisin'ny mpitantana na mandray didim-pitondrana izany na mifandaminana amin'ny akapobean'ny tanàna izany ilana ny tokony andraikitra voalohany zany. Ka amiko zany mangarahara zany tokony apetraka ary izay tena takino ny vahoaka mpandovola ny mpandohitra mitaky an'izany. Fanomezana hoan'olona mikarakara ny lalana io mandavan-taona. Efa tsy ahiviko fa misy manao an'izany amintsika amin'ny teny izao ny lalana mampifandray ny Akazondandy sy Indratrimonala. Misy olona mikojakoja mandavan-taona. Laharam-pameana ny fanamboaran-dalana ao amin'ny distrika Manjakandriana raha ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka voafidy tao an-toerana Fidy Barniana. Iny lalan-tany miditra Manjakandriana ka mandalina Bobarika tonga hatrany Ravao iny. Dia ny commune Ravao nandrana andraikiny. Mpitatitra moa zany tena voaresaka tamin'izy ity ankoatry ny commune dia androany zany no ny famotoana fandroana indray ny amin'ny commune Bobary dia nizavatra tapaka tamin'ny vina voalohany dia zareo mihitsy nampanafoy hoe tadiava engin, tadiava izy engin. Fa izay vonona ny antoka ny izay mampandeha azy engin zay.
Isy noho izany ny fidinana ifotony ho tanterahana amin'ireo komina voakasika izany raha ny fanazavany hatrany.